Ny atao voalohany aloha zany dia mazava ho azy aloha hoe mahafaritra maromaro izy io fa hatramin'izay ray aman-drenay teo aloha teo dia nampianatra anay hoe olona iray ihany izahay ireo. Tazana faharoa dia ny asa fampandrosoana aloha zany tena marina izay hoe fitadiavana fiaraha-miasa fitondram-panjakana ny fatrany sud-est dia misy karazany maro ny fahaizan'ny olona mivoaka avy ao dia izay zavatra izay no hoarafitra ho atambatra anay mahafanay mampandroso le faritra ny aviana ankoatrany hoe fiarahamonina amin'ny toerana andehanana hoe na mamakana fitenay azy mitady ravinahitra fa ny tena tampo tena ngezabe dia ny fampandrosoana amin'ny faritra ny Grand Sud-Est fédéral mihitsy. Iabo gn'antsoina ao anatin'izay zanaky ny faritra zay tsara fatarina hoe faritra iabo voakasika ao anatiny lefa mikoragna hoe Grand Sud-Est. Raha ny faritra ny tenenina raha le fizana faritra amin'izao dia hoe ao ny vatovavy ny fitovonany ny atsimo atsinanana zany hoe raha isika izy dia manomboka hatrany amin'ny nosy varika mianatsimo fa izay moa zany ny tena marina aminazy io dia hoe samby malagasy daholo ihany fa nazanona sy nazanona hoe zany zany dia hoe ianao aloha tompony toerana ny avianao tompony andraikitra voalohany zay vao ny olona avy any amin'ny faritra hafa fa fiantsoana zany hoe samia zany mba mijery dia toerana dia ny aviany mba hifanampy amin'le ray aman-dreny sy ny tondra fanjakana ampandrosan'le faritra zay. Mety efa misy karazana programme ve hoentina amin'ny fampandrosoana ohatra atoato? Ny programme le efa misy programme ny fitondram-panjakana ihany io ihany zany no hoentinay ho amboarina fa misy karazana commission maromaro ifanampy ao anatin'izay zay moa zany androany voalohany aloha zany androany fiantsoana ny rehetra rehetra iverina hitambatra aloha dia manika androany zay vao tena hoe iverina hiasa iverina ifandinika hiasa ho an'ny faritra zay. Raha ho an'ny faritra sud-est mety inona tena hoe laharam-pahamehana ny resaka anasan'izay tovy eo Madagasikara ray manontolo ihany io raha laharam-pahamehana ny resaka aloha zany dia ny fiveloman'ny olona aloha zany nomboka amin'ny hoe resaka fototra maha-olona aloha dia any amin'ny resaka sakafo zany hoe fambolena sy fiompiana eo ny resaka jiro sy ny rano ny fitaterana ny fandriampahalemana ny fampianarana ny fahasalamana tovy amin'ny faritra rehetra ihany. Raha miresaka Grand Sud-Est zay tsika anisan'ny manana vokatra fanorana betsaka any ny olona nefa manahoana hoe araky ny tian'ny kabarinao teo dia hoe isy ny fisitrahana poro ho tanteraka ve satria tao anatin'ny fidonana amin'ny fandimby poro manakara dia vao mikorana koa teo asiana poro anivanga indrano. En fait ny poro manakara tsisy apokanao karaha olomamo tignerigny malava malakegna poro dia anisany anankiray fampidirana entana avy any ivelany avy ao Manakara ny miparitaka avy eo ny entana makany atsimo ziska farafangana vangain-drano any eo ihany koa nisy train taloha miakatra makaty Fianarantsoa mamasy ny osy iny izy ny poro nefa raha Manakara irery fotsiny raha tena hoe mandroso anatin'le fitaterana tsy ho ampy eo manajary manana poro zay tena azo exploitevana ary tena ngeza noho ny any Manakara ny azo io raha tena hoe vita soa masara io poro. Fianana voalohany androany efa nisy fikambanana ny joro ve sa hoe voajoro le izy inona ihany koa ny ampiavaka an'ity firaisana aty noho ireo fikambanana zanaka Grand Sud-Est na zay fikambanana efa nisy hatramin'izay. Miaraka lazao teo ny Grand Sud-Est efa nisy faritra hatrany tamin'izay mbola sy teraka ngamba efa nisy izy io ary sy eto Antananarivo fotsiny nisy an'izany fa na any faritry Atsiranana, Majunga, Toamasina misy feno izy io fa natoritory ngamba nazo ilazana azy dia fo azy indray mandeha izy amin'izao mba hiverina ohatran'le namorona le ray aman-dreny azy tamin'izany fotoana zany.